Nanolotra lelavola ho an'ny BNGRC ho fanampiana ny trabona ny atsimo ihany koa ny antoko monima izay nosolondra matoho Rondefy Sylvitena raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao tokoa no resahana dia maro ireo trabony any amin'iny ilany atsimo nosy ny zava-dehibe ho an'ny antoko ny fanatanterahana fanampiana tahaka izao satria zanaky ny faritry ny raha teo ihany koa ny filohan'ny antoko tsara fatongavana izay fanampiana izay raha ny fanazavan'ny BNGRC satria ho tsy nizaraina amin'ireo trabona araka ny tokony ho izy izany. Raha manatsoana mitondra ny akamavao misary mamy rasoana tonga nanolotra lelavola mitetina enetsy ray tapitry ariary teo eo ny birao nasional misana ny fitantanana lozavojanary na ny BNGRC ejitany mora raha matoa Sylvie Rondefo vadina Andriamatoa Hamonja Rondefo filoha nasional ny antoko monima itolakandro entina nampina ireo ny arambona vokatry ny rivodoza arona any atsimo izany lelavola izany tsy navelan'ny filoha nasional Hamonja Rondefo mivady sy ny antoko monima hitranga fotsiny zany toejavatra zany fa dia tonga mihitsy izy eto amin'ny BNGRC zany hitondra ny izay anjara ny didiny amin'izao voany izao ny voalohany teny dia ny fanolorana ny fiaraha-miory amin'ireo vahoaka malagasy any atsimo izay trabona moa zany miaran'izao zavatramitrango izao fantatra tokoa fa mangidiny mahazoazoaka zany indrindra ny joronay ampitonga fanantenana azy hijoro hatrany satria tsy irery izy ao anatin'izao zavatra mandrazo zao fa joro miaraka amin'ny ihany koa ny Front National Hamonja Rondefo sy ny vadiny ary ny antoko monima ary tsy vitan'izany fa dia tonga fanampiana ihany koa napetraka atao amin'ny BNGRC ho ampiasaina araka ny tokony izy kosa araka ny andraikitra nakinina ny BNGRC izany lelavola natolotry ny antoko monima zany mety hividianana soloka zany zay satria zay moa zao dia fananao antsoavo ho an'ireo olona izay manana sambo na lakana amin'ny faritra iny mba hamindrana toerana le namantsika izay mbola ao anatin'ny rano dia ny famonjena faharoa koa dia atao zao hipetraka anaty trano zany le olo iny na anaty trano lay na anatina trano mba mafimafy dia tafiditra koa zany zay koa zany amin'le hoe famonjena ain'olona dia manaraka an'izay moa dia ny valanaretina na le maratra na ndraisanatria le maty tsy maintsy atao zany zay tsara ny fahasalaman'izy ireny. Fanampiana ara-pitaovana, vola, sakafo ary fanafody tokoa no tena ilaindreo trabona any atsimo izay efa mahatratra hatramin'ny roa alina ankehitriny hoy ny BNGRC.